Antsiragnana tonga ateto Antsiragnana ny maraindraigny teo ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahan-tegna. Agnotrony ny fikonandoam-paritra ho an'ny tanora aty Antsiragnana no atondeny ministry ny tanora sy ny fanatanjahan-tena Andriamatoa Alain Désiré Rassambana. Tanteragna eto Antsiragnana rampito Joma 19 juin 2026 moa ny fikonandoam-paritra ho an'ny tanora. Magnoloana zegny dia nisy nivalandresaka izay nataon'ity farany tamin'ny mpagnano gazety nandritra ny fotoagna zay gadonany teto amin'ny aéroport Arachar Antsiragnana. Salama tomboko. Tumasomo tena amin'ny province Antsiragnana. Ary miaraka manokana koa an'ireto tompon'andraikitra maro samihafa miara-panjakana zany indrindra ireto tanora sy solotelana tanora izay nanotrona ary fiarahamonina amintsika satria fantatsika moa fa ny dia eto dia hanokatra amin'ny fomba ofisialy ny famombohany fankakevitra izay atao eto amin'ny faritra Diana. Fantatsika tsara fa efa nanomboka ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara. Ary eto a Diana no hamarana ny an'izany fankakevitra ho an'ny tanora eto amin'ny faritra. Izay ny antony eto satria fantatsika tsara faritra ny province Diego dia anisany nanamarika ny tolona ny fitakina nataon'ny tanora tamin'ny hoany amin'ny lalana tsaratsara kokoa ho any amin'ny lalana fanavaozana. Izany indrindra no antony anisany iraka nampanaovana ny gouvernemanta nampanaovana ny ministère ny tanora mamorona ny tanora hankahevitra ny tanora maro samihafa hoantsika manatsara ny rafitra hoantsika manatsara ny sosifitahoaka hoantsika maneva anireo sehatra maro samihafa naratakaretaka Ankoatran'izegny dia namafisy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahan-tegna hatrany nandritra ny valandresaka izay nataony fa misy ny antony lehibe ity fikonandoam-paritra ity satria tsy maintsy mifarana ny amin'ny fifidianana sy ny fametrahana ny olo atokisan'ny vahoaka malagasy ity processus ny concertation nationale ity ho hatrany ny fagnazavany. Faritra Diana izay atao rapitso. Isana tamin'izany satria misy antony io makakevitra fampizarana tamin'izany hoe aiza antsika no nanomboka ary aiza antsika no hifarana satria tsy maintsy hifarana very foana zany tsy maintsy hifarana any amin'ny fifidianana sy ny fametrahana ny olona itokisany vahoaka malagasy ity processus na concertation nationale ity. Betsaka ny tanora, betsaka ny entité politique, betsaka ny mpanjara, mpianatra, ny mpitolona ary vahoaka malagasy miandrandra ho inona no Madagasikara ho apetraka tsofapitso lafitra tahakan'inona, fitantanana tahakan'inona, fanarenana sy ampiharena tahakan'inona ary tanora ohatrany ahoana no tompon'andraikitra hanana anjara toerana amin'ny fanarenana sy ny fanavaozana ety Madagasikara. Izay no fampiresana tamin'ny tompon'andraikitra eto ankoatsy ny repermanka maro samihafa sy ny fitondrana ny fanavaozana kokoa amin'ireny fanapahan-kevitra raisiny remety sy ny fitan-kevitra minisy satria na ny resaka fandratanana zany na ny fitantanana ny ohatra maro samihafa indrindra izay koa ny tena poto izay fitantanana ny olana izay mbola setrany vahoaka ny Antsiragnana satria anisany mission iza be tonga tamin'ny gouvernement sy ny fitondrana fanavaozana ny famahana ny sosialy vahoaka ao anatin'ny foizy ao anatin'izany olo any rano ao anatin'izany olo mbola mbola maina zany bateva
zay fampiasana teo ankoatsy ny famontanana tokony andraikitra marsamihafy satria ilainy tanora eto amin'ny faritra ty amin'ny ny fifampitosovana firaserana ny fahitana ndraiky fanjakanareo miatra miara fampiresaka satria zay ny firezapisaka zay manisy ny olana nizake Namang gusto mo